Ray malala o, misaotranao noho ny famindram-ponao satria mbola tratra izao andro an'izao izay. Misaotra ray ny amin'ny fofinaina izay mbola anatinay tsiraray avy, izay mbola miaina ray eo, satria mbola famindram-po avy aminao izany. Maro ny efa tsy tratra intsony fa efa maty, fizay kosa mbola nomenao famindram-po ray eo. Ka misaotra anao, manaja anao, midera anao, manandratra anao, mankalaza anao. Jesosy Tompo, deraina ianao, asandratra ianao, ambara eran-tany ianao, ka mangataka aminao ao fanahy masino. Oka ianao no hiteny amin'ny alalako, ka ny nofo rehetra dia tsy hanana anjara amin'izao fotoana izao, satria ianao fanahy masino no tompony tenako, no tompony momba ay manontolo, satria mpiasanao aho, mpiambina no ny antsonao ahy, ary tany manga fitoeranao aho, tempolinao aho. Ka mangataka aminao fanahy masino, hiteny amin'ny alalako. Oka koa ianao hikasika ny olonao tsiraray avy, hiasa amin'izy ireo, izay are ny fampitandremana, ny teny avy aminao, satria kely sisa dia ho avy ianao Jesosy, ampiakatra anay olonao tsiraray avy, izay maharitra amin'ny farany ihany, izay tena mijoro tsara ihany no tafakatra. Ka mangataka aminao koa aho Jesosy aho, oka ny ranao andrakotra ahy sy ny ankonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy aho no andidiko sy androako ny asa matin'ny Satana rehetra, ny zanatsipika izay mitady alefany dia adorana amin'ny ranao zany Jesosy, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana aminay izany, fa afatotra amin'ny ranao Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina, mandany ny fahavalo rehetra, ka tsisy tafapetraka eo alohan'ny ranao Jesosy, fa levina toy ny lavenina izany ary miverina any an-davaky ny fariafy mandrakizay. Jesosy Tompo, ianao no manda afo manodidina anay. Tompo malala o, misandrata Jesosy aho eo anatrehan'izao tontolo izao, misaotra raha eo, misaotra ry telo fahira eo. Aleluia, amen. Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio azoma fa 4 ny volana Martsa 2023. Ry afa-malalao amin'ny Tompo, anio dia ny Tenin'Ny fanahy masina tamin'izay nivavaka tamin'ny Asabotsy alina, zany hoe ny teny zany ny fanahy masina marobe ny teny nomeny, fa anankiray amin'ireo no tiany ampitandremana antsika ary ampifoazana antsika. Nomeny ny teny tamin'ny Asabotsy alina, tamin'izay tao anatin'ny grupy fivavahana ao amin'ny WhatsApp. Dia no ny aveo nahaveriny indray io teny io ny alakamisy 17 ny volana Marsa, zany hoe vao omaly zany nahaveriny ilay teny. Dia izany no tsy maintsy anambarako azy anio. Tsy hoe kory hoe izy naveriny, fa efa miteny ny fanahy masina na averiny ny teny na tsy averiny dia tsy maintsy manambara aho manetry tena eo anatrehan'ny fanahy masina, satria rehefa hiteny izy dia tsy maintsy miteny. Ry havana, ny teny izay noteneny ny fanahy masina tamin'ny Asabotsy lasa teo zany sy omaly dia hoy ny tenin'ny fanahy masina hoe ho Tsiponina toy ny mitsipona voaloboka. Zay no teniny tamin'ny Asabotsy aloha. Dia ny teniny omaly tamiko dia hoe ho Tsiponina toy ny Fitsipona voaloboka ny Sisa Aminareo. Ry havana, tena mampatahotra io teny io, raha tena fantatra antsika tsara ny dikany. Ho Tsiponina
Tsiponina, toy ny Fitsipona voaloboka ny Sisa Aminareo. Hoy ny fanahin'ny Tompo. Zay zany no teniny amintsika. Io teny io dia ao amin'ny bokin'ny Isaia, natory ny fanahy masina tamiko io teny io. Ao amin'ny bokin'ny Isaia, toko 420 ny andininy 7:10. Tsy ovakintsika manontolo ny ao amin'ny bokin'ny Isaia 420. Fa misy verset vitsivitsy ho raisiko anamarina ny fanahy masina sy ampitandremany antsika izany ny amin'izay tokony hoe ho tandremantsika. Ary misy verset hafa ihany koa ho raisiko rehefa avy eo. Ry havana, tena mampatahotra hoy aho io teny io, satria momba ny amin'ny iavian'i Jesosy ary koa ny fandravany ity tany ity. Tena hoe zavatra ho avy izany. Fatatsika tsara araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Marka toko 17 andiny 1:30, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hoe ny lanitra sy ny tany dia ho levona, fa ny teniko dia tsy mba ho levona. Amen. Fatatsika tsara tompoko fa ho levona ny lanitra sy ny tany, fa ny tenin'Andriamanitra irery ihany no tsy mba ho levona. Zany hoe i Jesosy ilay teny tonga nofo dia izy rery ihany no fiandohana ary afarany izao tontolo izao. Raha tsy manaraka ny teny Jesosy isika dia ho levona tanteraka, satria ny tany sy ny lanitra dia ho levona tompoko. Oka isika tsy hifikitra amin'ity tany ity, fa zava-pona avokoa izay hita ny masontsika, ary ho rava avokoa izao zavatra rehetra hita ny masontsika izao. Eny tompoko, tena ho rava araka ny tenin'Andriamanitra izay novakintsika teo. Raha mikipy ny masontsika, mialatsiny aminao izay jamba ao tompoko. Fa ho antsika izay mahita, raha mikipy ny masontsika dia ohatr'izay no hiafaran'izao tontolo izao. Tsy zavatra hipetraka intsony eto fa ho levona tanteraka. Zany hoe tsisy intsony ny ho tafapetraka. Zany hoe tsisy intsony no azo ho raisina. Raha hoe potika izy dia mbola hoe misy ihany angambany hoe azo amboarimboarina. Fa ho levona, hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ho levona tompoko. Ny lanitra sy ny tany, hoy ny tenin'Andriamanitra tompoko. Any amin'ny Apokalipsy dia miteny tenin'Andriamanitra fa ho hisy lanitra vaovao sy tany vaovao. Ilay Jerosalema vaovao izay hidina avy any an-danitra. Fa ity tany ity ny tompoko dia ho levona. Amen. Iverina isika ao amin'ny bokin'ny Isaia toko 420. Ovakintsika ny amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9 aloha dia rehefa avy eo aho ho raisiko izay tiany fanahy masina ho raisina. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro ny Tompo manafoana ny tany ka mahalao azy, mampioka azy izy ka mampiely ny mponina ao aminy. Ho sahala ihany ny anjoan'ny mpisorona sy ny vahoaka, ny tompolay sy ny mpanompolayny, ny tompovavy sy ny mpanompovaviny, ny mpivarotra sy ny mpividy, ny mpampisambotra sy ny mpisambotra, ny mpampitrosa sy ny mpitrosa. Ho foana tanteraka ny tany, tena ho robaina manontolo izy, fa ny Tompo no efa miteny izany. Misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo izao tontolo izao. Milofika ny olona ambony amin'ny tany, no vetavetain'ny mponina ao aminy ny tany,
satria nandika ny lalàna izy, sady nanodikodina ny didy ary nivadika tamin'ny fanekena mandrakizay. Ary noho izany dia ozona no mandevona ny tany, ary lanja ny valikelony ny ponina ao aminy. Voadoro ny ponina amin'ny tany, ka olona vitsy foana no sisa ao. Amen. Ajanoko ohatreo aloha ny tenin'Andriamanitra. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia tena mazava tsara fa ny Tompo Andriamanitra mihitsy no manafoana ny tany ka mahalao azy, mampioka azy izy ka mampiely ny ponina ao aminy. Ry havana, zava-doza ny zavatra ho avy, zava-doza maro ihany ny efa voambara teto ny amin'ny fampitandremana, fa tena zava-doza rehefa ho avy Satana. Zava-doza tompoko, raha sendra tavela aty isika, dia tena ny devoly sy Satana mihitsy no mandendeha eraky ity tany ity, ary ampijaly indrindra fa isika kristianina. Raha tavela eto isika, raha tsy tafiakatra, alefy sarentsena izany hoe devoly no mandendeha hita maso, hitanao maso zao, mahita azy ao anatin'ny nofy izay aseho an'ny Tompo na ao anatin'ny fahitana, dia efa mazava tsara fa tena ratsy tokoa, ratsy tokoa, maika va fa ho hita maso. Ary tena fahavalontsika, ary tena mankahalantsika izy ireo. Araka ny noteneniko teto tamin'ny fijorona vavolombelona anankiray hoe, ny fijery Satana tompoko dia tena fankahalana antsika, tezitra amintsika izy, romotra amintsika izy. Raha misy olona tezitra aminao ka mijery anao amin'ny fijery masika, dia ataovy hoe ampitomboy impiry izany, mihoatra ny 100 ny fijery Satana antsika. Fankahalana, fahavalony ane isika, fahavalony isika. Ary ny amono antsika no tetiny, tsy hidirantsika ny lanitra. Ka oka tompoko isika ifo, oka isika andray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia hibebaka, dia andeha araka ny fahamasinana sy ny fahamarinana, dia mandeha mitory an Jesosy, manambara ny nataony tamintsika. Mila isika atao batisa amin'ny ranobe tahaka an Jesosy, manaraka izay didin Jesosy, mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia mibebaka dia atao batisa amin'ny ranobe. Vakio tompoko ny tenin'Andriamanitra, satria mazava tsy azo aholakolana ny tenin'Andriamanitra, tsy azo ahodikodina ny tenin'Andriamanitra, fa mazava tsara ny teniny, mazava tsara ny teniny. Aza manaiky ifitahan'olona intsony ray tompoko, fa ianao ane dia ho very any amin'ny afobe raha manaiky ho fitahin'olona. Oka Andriamanitra no jerentsika. Amen. Ry havana, eo amin'ny 12 ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity boky Isaia 4:20 ity dia manambara fa hitovy avokoa ny anjoa, na ny mpisorona zany na ny vahoaka, na ny tompolay na ny mpanompolayny, na ny tompovavy na ny mpanompovaviny, na ny mpivarotra sy ny mpividy, ny mpampisambotra sy ny mpisambotra. 13 ho foana tanteraka ny tany, tena orobaina manontolo izy, fa ny Tompo no efa miteny izany. Ry havana, Andriamanitra dia tsy azontsika vazivaziana, fa tsy maintsy ho tanteraka ny teniny. Tsy azo ampiana ary tsy azo analana, tsy azo ampiana ary tsy azo analana, tsy maintsy ho tanteraka. 14 misaona sy malazo ny tany, milofika sy malazo izao tontolo izao,
milofika ny olona ambony amin'ny tany. Ry havana, ny olona izay manam-bola, ny olona manatoerana ambony dia milofika. Milofika. Raha manana ny maizy ianao ianao araka fitenen'ny olona dia tsarofo tsara. Tsy andeha ho aiza ianao tompoko. Tsy andeha ho aiza ianao fa ilofika. Andriamanitra no mampilofika antsika. Araka ny teneny eto misaona sy malazo ny tany. Milofika sy malazo izao tontolo izao. Tsy misy afa miala tompoko. Fa milofika eo anatren'Andriamanitra avokoa. Ny antony mahatonga an'izany dia amin'ny andiny fadimy no vetavetain'ny mponina ao aminy ny tany. Satria nandika ny lalàna izy, sady nanodikodina ny didy ary nivadika tamin'ny fanekena mandrakizay. Amen. Eny tompoko, isika olombelona no nandoto ny tany. Ary nandika ny lalàn'Andriamanitra isika, nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva, fatatsika tsiraray avy izany. Nanodikodina ny didy isika ary nivadika tamin'ny faneken'Andriamanitra. Izy ilay mandrakizay. Izay no natonga azy nanome an'i Jesosy mba hiverenantsika aminy. Mba hiverenantsika aminy. Miverena re tompoko amin'i Jesosy. Fa izy rery ihany no hiafarany izao tontolo izao. 9. Ary noho izany dia ozona no mandevona ny tany. Ary lanja ny valikelony ny mponina ao aminy. Voadoro ny mponina amin'ny tany. Ka olona vitsy foana no sisa ao. Amen. Ry havana, ozona. Ozona. Ozona no mandevona ny tany. Noho ny faratsintsika zanak'olombelona. Ary lanja ny valikeloka antsika avy isika tsiraray avy tompoko. Isika tsiraray avy. Eo anatren'Andriamanitra. Tsisy afa miala eo. Voadoro ny mponina amin'ny tany. Ka olona vitsy foana no sisa ao. Izay no natonga ny tenin'ny fanahy masina ny teny hoe ho Tsiponina toy ny Fitsipona voaloboka. Eo amin'ny 17 izany. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ao anivon'ny tany, ao amin'ny olona, dia isy toy ny amin'ny fikapohana azo oliva, sy fitsipotsipona voaloboka, rehefa tapitra ny andro fiotazana azy. Amen. Ry havana, ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Toy ny mioty voaloboka. Toy ny fikapohana azo oliva. Zany hoe rehefa kapohana ny azo oliva, dia mihitsana izay tena masaka. Ary ao anatin'izany ihany koa, ny loha dia efa mitany, tsy azo rofina intsony. Nefa ao anatin'ireny oliva latsaka ireny, dia misy mbola maitso. Ary misy ihany koa ny loha. Mbola ho Tsiponina izay tena tsara amin'izy ireny. Dia araka ny teny fanahy masina koa, ilay ny teneniko teo, dia toy ny Fitsipona voaloboka. Dia teneny tsara mihitsy hoe fitsipotsipona voaloboka, rehefa tapitra ny andro fiotazana azy. Ry havana, kely sisa dia ho avy Jesosy. Efa mitsipona izay tena farany sisa ny tompo. Satria feno faharatsiana ny tany. Hitantsika tsara ny zavatra miseho eran-tany. Kely sisa tompoko. Izay no tia ny fanahy masina ambara. Tena Tsiponina. Izay tena sisa tavela tsara sisa. Dia iseho eny amin'ny rahoalanitra ny tompo. Ampiakatra. Ampiakatra. Antsika tsiraray avy izay mahajoro tsara hatramin'ny farany. Ry havana, ao amin'ny Jaona 5:10 dia ny fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ny
voaloboka izay manambara izy eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa hoe ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo Jaona 10:12 izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboly ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia dioviny mba hamoa bebe kokoa. Amen. Jesosy no tena voaloboka ary Andriamanitra no mpamboly ary Andriamanitra no manala ny sampana izay tsy mamoa, zany hoe ny sampana izay mipetaka amin'ny Jesosy nefa tsy mamoa dia Andriamanitra mihitsy no manala an'izany, fa izay mamoa kosa dia diovin'Andriamanitra izany mba hamoa bebe kokoa. Ry havana, eo amin'ny andininy fahaenina dia miteny amintsika ny Tompo hoe raha misy tsy mitoetra ao amiko dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia omay. Amen. Raha misy zany tsy mitoetra ao am' Jesosy, zany hoe tsy mipetaka am' Jesosy koa zany hoe tsy miaraka amin'ny voaloboka, dia ariana eny ivelany tahaka ny sampany, le sampany efa mipetaka taminazy teo fa tsy namoa, dia ariana koa zany izay tsy mipetaka am' Jesosy toy ireo sampany tsy mamoa, dia ariana eny ivelany tahaka n'ilay sampany teo zany nipetaka tamin'i Jesosy nefa tsy namoa zany. Izay olona tsy mipetaka am' Jesosy, zany hoe izay olona mbola tsy miaraka am' Jesosy, dia mitovy ny atao azy tahaka n'ilay sampany, dia ariana eny ivelany ary angonina izy ka atsipy ao amin'ny afo dia omay. Eto fanahy masina dia eniko miteny ato amiko amin'izao ora sy fotoana izao hoe fa ny ivelany ny alika sy ny mpanompo sampy. Ndao vakintsika izany ao amin'ny Apokalipsy 2:20 andininy 5:12. Misaotra fanahy masina, ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa ny ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Amen. Ry havana, ireo ilay tsy mitoetra ao am' Jesosy dia ariana any ivelany ihany koa izy, ary odorana ary angonina dia atsipy ao amin'ny afo dia omay. Afo be izany tompoko, afo be izany tompoko any amin'ny fahaverezana. Ry havana, mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa ilanja ny valikelony ny ponina ao aminy, isika tsiraray avy ilanja ny valikeloko antsika, araka novakintsika tao amin'ny Isaia 4:20 andiny 5 izany. Isika samy ilanja ny valiny eloka nataontsika avy, isika tsiraray avy tompoko. Ny teny nomeny fanahy masina ay tamin'ny alatsinainy zany hoe 2 andro tao arinany nanomezany fanahin'ny Tompo ilay teny hoe ho Tsiponina toy ny Fitsipona voaloboka, dia nanome teny ay ny fanahy masina ny alatsinainy voalasa teo zany hoe hay ny fanahy rehetra, ny fanahy izay manota no faty. Ry havana, mbola manamarina izany fa Andriamanitra dia tsy mivazivazy amintsika. Zany teny izany dia ao bokin'ny Ezekiela 12:12 andiny 4. Andao vakintsika io amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indro ay ny fanahy rehetra toy ny fanahin'ny iray, dia toy izany koa ny fanahin'ny zanany, samy ay ireny, ny fanahy izay manota no faty. Amen. Ry havana, ny fanahantsika dia an'Andriamanitra, tsy antsika mihitsy na inona fanananao, na inona
plasy misy anao dia ho avy ny fotoana aravany ity tany iainantsika ity. Tsy afaka hitondra na inona isika. Ary amin'izao andro farany izao dia efa mitsipona toy ny fitsipona voaloboka ny tompo. Ry havana, misy voaloboka ao an-tokotaninay. Rehefa manomboka mihamasaka ilay voaloboka dia misy ny efa lo dia latsaka amin'ny tany. Ary rehefa tena masaka be ny voaloboka dia mbola misy ihany hoe maina fa tsy masaka tsara akory. Zany hoe tsy maintsy alana zany ilay tsy masaka tsara ary koa ilay maina. Ry havana, misy ny lo latsaka ary noho ny efa naka ny voaloboka izay masaka ako dia mila nodiovina. Noho ny nodioviko izy ireny dia mbola misy biby maro anelanelan'izy ireny. Ry havana, ohatr'izay no anadiovan'Andriamanitra antsika. Zany hoe misy zany laniny biby, misy zany lo, satria ry havana ny ota izay ifatorantsika zanak'olombelona no mahapotika antsika. Oka isika anaiky ho diovin'Andriamanitra. Oka isika hiala amin'ny fomba n'izao tontolo izao. Raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia hiainao anao izy, dia andray anao ho zanany izy. Tiantsika ny tompo ary mbola miantso antsika foana izy amin'izao andro farany izao. Ry hava malala ao amin'ny tompo, enganie ka ho anisan'ny voaloboka izay tsara indrindra isika tsiraray avy, fa tsy ho anisan'ny voaloboka lo na ho maina dia ho very any amin'ny afo be. Oka isika tena ho sampany tsara dia diovin'Andriamanitra mba amoa bebe kokoa ary mba ho tafiditra ny lanitra. Amen. Ry havana, izay no anio. Raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapony tompo. Mahereza tompoko, mandole mibeba, raiso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Aza miandro olona fa ny tompo ane mahita antsika tsiraray avy. Tsy mila vavolombelona ianao, Jesosy sy ny anjeliny lanitra mahita anao. Raha mibebaka marina ianao dia ianao izy, ovay ny famindranao, ovay ny fomba fiainanao, dia hiditra antsehatra Jesosy hiasa. Raha manaiky hiova ianao tompoko, mahereza tompoko, fa tiantsika Jesosy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.